Fanimbazimbana ny razana efa maty ny firongatry ny vaky fasana izay nahazo vahana taty amin'ny tapany atsimo ity. Henitra araka izany ny lehiben'ny faritra atsimo andrefana ka nampiantso ireo hazomanga sy foko milevina amin'ireo fandevenana lasibatry ny vaky fasana. Nany amin'ny force de l'ordre nany ben'ny tanàna nididina no fasana vaky reo ny vory ny fanapakapakahitsy zany mitady ny fomba rehetrarehetra ny tsy isian'izay vaky fasana zay koa zay zany raha vetsevetsety hoe manao akory ny fomba hatsatsarana an'ireo manao akory ny fomba tsy isian'izay vaky fasana zay koa samby niarany salahy tam'izay zany efa nisy any koa no décision raisina momba an'izay fa de ho hita eo ny tohiny hitantsika eo ny tohiny zany satria tsy maintsy mietsehina samidina be no etsehina zany na samby anjainy anjaikiny ny force de l'ordre no etsehina anjainy anjaikiny any koa miaraka amin'ny vahoaka midina de tsy maintsy miara miasa amin'ny isorohana ny vaky fasana ity sy hananjehana an'le mpanao raty zany. Taorian'ity fihaonana ity dia ny fampitafa tamin'ny colonel Rabegile ireo mpandraharaha ara-telefona mba handaminana ny paikady hoentina hamongorana tanteraka ity tambajotra mpiray tsy kombakomba amin'ny vaky fasana ity.